Am kavalina hatrany topoko lasy topoko vavy no isidina ny tokantranonao amin'izao hariva ny alahady faraiky amby roapolo ny volana jona izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery tolotratsika ary ny arahaba ary arabaina ihany koa isika raim-pianakaviana rehetra satria dia fetin'ny iray moa ny androany izay ankalazain'ny olona rehetra maneran-tany ka dia miompana betsaka amin'izay baolina lavalava ny fandaharantsika amin'ny ity ariva ity izay tanterahana androany moa ny lalao famaranana eo amin'ny fiadina ny amboaran'ny filoha ny FTM Manjakaray no nibata ny amboara sy nahazo ny volabe 5 tapitrisa ariary natolotry ny filoham-pirenena tamin'ity androany ariva ity. Bayangkan mencatat sekalian grup Sarah ini ini di Farouk Lenaf Mahu Futi FTM Manjakaray. Taorin'ny fanalava-potoana avao tafita ny FTM Manjakaray nanombaka ny amboaran'ny filoha tamin'ny lalao famaranana izay tanterahana io tolakandro io tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Mendrika
izay no azo lazana azy ny lalao nasehon'ny Rotota tamin'ity tolakandro ity. Nisaraka atsala 2:20 no 2:20 no Rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Voatery niditra teo amin'ny fanalavam-potoana araka izany lalao izay voatafita ny Manjakaray. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao satria dia teo amin'ny fidirana voalohany dia ny FT Manjakaray ny fantarika tamin'isa 5:20 no 12. Zareo te fanaty azo no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny baolina nentim-tanana tonga ny Mohamed laharana faharoa 12 izay notokony zareo 12 araka izany. Ny FT Manjakaray kosa dia nahatonga baolina nentim-tanana ihany koa tamin'ny alalan'ny Tsimba sy Nantenaina ka 5:20 no isa matin'izy ireo tao anatin'izay fizara-potoana voalohany izay. Azo lazaina fa nifandanja tsara ny lalaon'ny Rotota teo amin'ny fidirana voalohany. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola niady hatrany ny lalao ny famalina ny fanafiana samy nanova mpilalao ny Rotota samy nety izay fanovana mpilalao izay. Tsy nisy nisona rano mihitsy ny lalao tamin'ity androany ity fa dia totoafo natao anaty 20 na tany 3 quart. Profon'izany na salala ny lalao tao anatin'ny 20 minitra. Lasan'ny FT Manjakaray zany ny vola be natolotry ny filoham-pirenena tamin'ity fedina ny amboarany ity. 5 tapitrisa ariary araka izany ny vola azon'ny zareo avetsy Manjakaray tamin'ity lalao famaranana ity. Teo amin'ny feditoerana kosa dia nahazo ny larina fahatelo ny TFM Manakasina rehefa nandresy ny Cheminot tamin'isa 2:20 ny IRC nandresy ny 3FP tamin'isa 2:35 ny Kosfa sy ny Savonnerie Tropicale kosa dia nisaraka atsala 20-20. Tapitra eo zany aloha ny lalao rugby ho an'ny eo anivon'ny federasionna ny amin'izay fedina ny amboaran'ny folo izay fa ny Super Coupe de Madagasikara sisa no lalao farany amin'ity tao-pilalaovana 4:22 ity.